Eo amin'ny tontolon'ny fahadiovana indray kosa raha mofo misy indrindra ny fanentanana samihafa moa zany izay ataon'ny kaominina Antananarivo renivohitra ao anatin'izay fanariana ny fako na ny fepetra tokony arana ihany koa amin'ny fotoana angalany ireo kamiao izay manala izay fako izay eny amin'ireny faritra na hametrahana na mahitrahana ireny fako ireny ao anatin'izay indrindra raha moa dia mametraka eo anelanelan'ny amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 4 ora hariva ny kaominina Antananarivo renivohitra ny amin'ny tokony anarinana izay fako izay mbola maro ihany koa ny fangatahana fepetra samihafa moa izay apetraky ny kaominina Antananarivo renivohitra ihany koa raha antsika izay tao anatin'ity fanadihadiana entin'ny lova raha manantso ity. Arivo hatramin'ny 300 taona isan'andro ny fako rofin'ny kaominina Antananarivo renivohitra izay miara-miasa akaiky amin'ny sambaha eto an-drenivohitra indrindra amin'izao vanim-potoana izao araka ny fanazavana ny meny tompona andraikitra iray ao anivon'ny kaominina. Mampitombo ny fako tokoa izao vanim-potoana firongatra ny voankazo sy ny legioma izao indrindra ireo voankazo sy legioma tsy lafo dia arina sy ireo odiny izay arin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa ankoatra ny fako isa-tokantrano rofiny isan'andro. Fiara lehibe manodidina ny 20 ahitana camion-benina kely sy lehibe, fanariam-pako maherin'ny 500 ary mpandroaka fako manodidina ny 100 mahery eo. Ireo no nampiasain'ny kaominina Antananarivo sy ny sambaha amin'ny asa fanalana fako eto an-drenivohitra maraina sy hariva. Mba hanamorana ny asa fitaomana fako dia manentana hatrany ny kaominina Antananarivo amin'ny tokony hanajana ny lera fanariam-pako dia eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 4 ora hariva. Miantso ny tsy hametrahana fiara eo akaikin'ny fanariam-pako ihany koa izy mba tsy hanelingelenana ny asan'ireo ho mpitona fako. Noho isika ao anaty vanim-potoana manorana dia manentana ireo fokotany mpiara-miasa akaiky amin'ny kaominina ihany koa ny tompon'andraikitra iroso matetika amin'ny fanadiovana ireo tata-drano.